Toy ihany zany ny vizititsika efa tonga aty amin'ny farany zany zao tsika zao dia mijery ndray reto asehoko anareo reto ny appareil de mesure reto zany micromètre izay ampiasaina ihany koa andrefesana ny habean'ny pièce na ny halavana. Ijery efa kaodo kely atao amin'ny ilany ato tsika, mijery kely nareo amin'ny ilany ato, reto zany ny andrefesana ny halavan'ny pièce. Efa nasehoko anareo teo ny usinage dia ny frisage dia zao zany fandrefesana ny pièce dia en tout zany tokony efa mazava aminareo hoe izay aloha ny fitaovana ho ampiasaina. Efa nitazomina ihany ny contact dia azontsika resahana zay manaraka fa résumeko fotsiny zany zavatra hita ato androany. Ny machine zany ahafahantsika miasa Madagasikara dia tsy hoe eto Frantsay irery fa misy avy any Japon, misy avy any Inde, misy paritaka an'izao tontolo zao, mbola alefa ny resaka mikasika an'ireny amin'ny fandefasana azy makany. Zao koa mila fantatsika tsy izao tontolo zao akory no manaiky ny anaovana ny industrialisation Madagasikara satria pays industrialisé izy dia miaro ny rambony tsy ho tapaka. Raha ny firenena ohatran'ny tantsika no mivadika ka lasa manodina amin'iny herehany ho lasa pièce dia tadidio fa vola tsy toko tsy forohana miditra amintsika, fa vola tsy toko tsy forohana koa mivery amin'izareo. Dia izay nitaritako ny saintsika hoe vonona ve hitsangana dia hiady amin'izay sy hiaro ny tena tombontsoa antsika sa hamelan'ny pays industrialisé hipetraka ho azy foana fanjakana. Zay fa ambava homana ampo mieritreritra. Misaotra tompoko, masina ny tanindrazana.